atolotra ho anao izao ny fizarana faharoa amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe lainga matevina nosoratan'ny Axel olalaoviny sahinana nantenaina Daniel lay rakoto arso Axel miaraka amin'ny ora ary miantsa randriana arso mandrindra ra teknika rarivo nanatondoso Axel Maman Ralisa, itaky ihany ianao dia ody afa ento miaraka aminao any Antananarivo. Matory Londry fa za mbola miatrina e. Anjarako indray zao miambina andre aty. Fa ngatsy tonga akay ianao. Fandriva marenina ry kialakely ty e. Andray, toa lasa masika be tahaka ny tonton Gérard ianao. Kadry mandrevakako. Efa hoe hiambina andrina le aoka ty fa tsy hitondra andre ody izany. Mazava? Fa inona ny dikan'izao e? Nahoana ny tsy mahazo mivoaka an'ity hevitra ity? Sady izay aty ambanivohitra lavitra be aty? Indroa isan'andro no mba havelan'ny tonton Gérard maka-rivotra etsy am-baravarankely etsy te hambenany amin'ny basy. Tifily moa ndra vao mikasa handositra. Marina ny azoko. Dia amin'izay koa nge fatorany amin'ny rojo vy eto am-parafara eto izao foana ny latanako sy ny latongotro e. Ao moa mba faon fatorako ry maman Ralisa. Ay raha tsy toetra mihitsy ny tonton Gérard iny. Aza manantena mampifatorandry izany aloha. Za tsy andany andro apaka-rivotra andry etsy am-baravarankely zany fa tsy Gérard akory mazava. Maman Ralisa. Marenina ry ary lala. Eo tiany maman Ralisa eo. Indry tsara fa renkely ndry akaza be antahamiko io Andray? Tena mba tsy namposiko ianao navita teny toy izany amiko. Tsy vanina daholo nareo. Nahoana ny sonfonanareo fa mbola ankatraina toy izao. Nefa tsaroa fa mbola ho avy ahaka eto ny vadiko. Ary noko fa efa mitady ahy izao. Tsitsy ve? Aza manonosy atoandro ry kialakely ty fa tsisy tsinjo avy akandry izany eo a. Fa nahoana kosa ka? Oko fatandry fa olona efa maty ange ny fahalalana andry e. Zany e. Ahoana no heveriny hoe efa maty ka? Ambaratelina sy Rabenarivo zany fa tsy fantatry ndry velively hiposaka avy anandre fa naza ny masoandro e. Dia iny tary ny antony hitazomanareo aty e. Tsy ambaratelo daholo zany fa aza be fanontaniana e. Avelakeo aloha ndry fa hiresaka telefona amin'ny Gérard samy hevitra ilany a. Allô Gérard? Inona ary ny dikan'izao e? Tena loza koa dia tsy misy tsaroko mihitsy hoe fomba ahoana no nahatongavako aty. Ny any tsaroko farany izao dia indray hariva nisy roa lany saritava niditra tao an-trano. Ny ray nanambana basy atsy anjy-vonjeo fa le namany kosa nanampina ny oriko sy ny vavako tamin'ny soara misy fofom-panafody mahery be. Dia tsy natsiaro tena tsony raha tsy efa tonga tato amin'ity hevitra ity. Ary Gérard nadahan'ny Ralisa ny hitako sy ny ambina teto hatramin'izay. Misaotra n'Andriamanitra aloha fa Rabenarivo rery ny ao an-tranony. Lasa ny ambanivohitra hono Ralisa ozy le ramatoa mpiasa tranony zareo manao kilasy mody. So fa tsy fatany sady ninony le resako maly hoe avany Rabenarivo avany mahajangaka mba saika mangy anazy mivady amin'ny Eninarivo zao. Ary iny le ramatoa mpiasa tranony zareo fa mivoaka ny vavady andraso hoe aloha tsy misy polisy no manodidina ka. Aleo mpita miaraka avy ao andrefa-trano midina fa fefin-java-maniry makarakara azy idirana tsara.
kelindakozia zao ary aleo hitsaitsaika amin'izay tady any Rabenarivo any anefitra any tia angamba nefitra fandraisam-bahiny fa andraso io tokoa eny fa variana mipetraka eo ambony fauteuil sady mijery tele iarainy tsy hitany akory mipoitra avy ato aorinany ary whisky angamba zany amin'ny vera eny an-tanany zany aleo tsaikotsaiko fa ty andamosina dia asiko mivody basy avy hatrano ny lohany atorana azy oay nierika tamiko izy aritany ohatray tsy ho latafiditra trano marina very misy kiako vonjy antso fonjy eo aninona basy voafana ty atanako ty Rabenarivo aza vonona fa alaivo izay alainao ary tsy tsinjo e laha ty za tokoa ty ka ahoana le gadra nandositry ty ataovy le ty izy ataony lafa za tsy maintsy miantso vonjy eo zany aro voto basy za mitatazo rehefa saritra laminy ianao zay fatorana leo aloha ankina tsara amin'seza dia fatorana amin'izay ny tanany sy ny tongony zay tsara fatotra tsara izy zao ary aleo foazina amin'ity ranomanitra ty fa hanomboka ny tena resaka mifoaza amin'izay Rabenarivo foaza rangaty fa naninona ary to mifatotra eto ambonin'ny seza efa miverina tsara angamb'izay sainao tena olo tsy vaniny alaritsindro inona ny dikan'izao ho hitantsika an'io izay olo tsy vanina na zana ianao ary ny dikan'izao ataoko izao raha tianao ho fantatra dia fitakiana marina ny totofanao lainga matevina ka nampikadrasiny raiko ny marina inona ny tadiavolahy tsy ho be safary aminao fa zao nyfanontaniako voalohany hoe ahoana iza namono an'ny ary lala ary nandoro ny tranonay iza hoa lasy raha setra le ty fa iza ndray tsy misomonga aminao anky Rabenarivo ka izany le ty ny fantatro sy eo mazandoa ianao nahoana ary ny roanao ialany tranonao ary lala dia navadika hoe nalaiko akeriny mba valio vandamo hoe la polisy sa mpitsara no anao akety ka tsy maintsy ho valiko aza terena ampijaly anao Rabenarivo miteny azay sady tsy ho tantonao zay atao keto ka valio tsotra ataovy zay ataony lafa tsy amaly aly ty mefitra ho venana tokoa mantsy ianao nahoana ny fitorianao atany amin'ny polisy ny vitanao talohan'ny nafatesan'ny ary lala sy ny famaizany tranonay tsy amaly ianao averiko farany ary ny fanontaniako iza hoany namono an'ny ary lala sy nandoro ny tranonay valio arangaty maty manaova be mokondoha ihany nahoana tsy atoan'la nyantsipika tampoka teo feoko soletsy io antsipika an'la io fa marary feoko eto kaiky ny lohalika ao zany natsatoko ny antsipikako fa tsy teo amin'ny femisy ny lalan-drabenao iza hoany namono an'ny ary lala sy nandoro ny tranonay tsy fantatro letsy rehefa tsy amaly ary anao dia aleo somary aletoko lalala kokoa ty antsika ty maty oka letsy fa marary be oka mariny tiako mampafantatra anao Rabenarivo fa ekotringa mandra-pahafatinao ianao raha sady aletiko no odiko azo niozatrao mihitsy izy ty ka inona ary no tiany lahambarako tsy mahalala ninina nge tsy mahafantatra izay namono ny ary lala sy nandoro ny tranonareo zany nisotrona leko maty ve anao ty no mizerizery tsy milaza marina mihitsy efa hoe tsy mahalala ninina aho aka inona no lazaiko amin'lahy eo za Rabenarivo aza modinao adala rehefa mbola tsy ilaza ianao dia aleo aloha tapenako amin'ity lampy ty ny vavanao mba tsisy andreny ny fidradradraranao eto zay ary tsara am'izay zany no filetiky ny antsipika amin'ny tokotrao zany mbola mafava tia sidra mitavoaha kely ty indray zany no ararakito amin'ny ferinao eto ary nesanao nirifiriny tsara maninona tsara aleo soroko ary ny tapom-bavanao dia ahoana amin'izay araraka eo amin'ny fierinao ty asiry ty fa tsy misangy oka letsy oka fa
vonina ilaza marina e. Ilaza marina fa mba esory eo antsipika mitsatoka amin'ny feo koa fa manay tena ty zakako letsy a. Tsy maintsy kezena mafy amin'iny fatotra iny aloha ny fotom-penao raha tsy zany de tsy niniky any raha vao miala eo antsipika io e. Fa melo azy zany de aiza aloha misy ny telefoninao. Faizana tsolona amin'iny telefony iny. Tsy antson'izaniza aloha e. Ary satria efa nampianarinao de mba anjarako nay zao mandray telefony nandresantsika. Zay efa mode d'enregistrement izy zao. Ka manontany anao Rabenarivô, iza ho any namonao ny ary lala sy nandoro ny tranonay? Aleo mitandrona tsara so fantatry le dio hoe tsy maty akory ary lala. Miandro valy teninao any Rabenarivô e. Gérard sy ny namany letsy namono ny ary lala. Gérard? Fiza koa zany e. Ara-Dandaliza letsy a. Tena marina? Tena marina mihitsy zany. Tsy misangy aminao any e. Zany hoe ny karamainao zany ny zoadanao amono ny ary lala sy andoro ny tranonay. Tsy za kosa ny nanakaramazy fa aralisaka. Mihoatroatra ny enao zany mamalo ny fanontaniako e. Zanako nge iary lala sao adinolay fomba ahoana no avitako anakarama olona mono ny-janako aleo ary atao hoe marina ny voalazanao e. Marina mihitsy ka. Saingy mba lazao amiko kely hoe ny antony natonga andraliza mpamono ny ary lala sy nampandoro ny tranony aranay mipetraka. Satria hevirin-draliza fa tsy maintsy olany be ny tanàna indray raha setra ray ny lahy ka naleo ny tady hevitra mpigatra azy fa rehefa voendrikendrika sy migadra raha setra de zany tsy maintsy olany be ny tanàna moramora. Zany tokoa fa nahoana ary ny sany natao sorona amin'izany ny zanakao e sany satria zaza tsy natera ny ary lala nge ary tsy tiany andovako ka ny fanonan janako mihevitra hitany sady azony mampikatra anareo mba alany aho amin'izao fividianana zao. Dia nanaiky sy nanaraka an'izany hevitra-tsy ndraliza zany no sao de mba hainao mihitsy raha ngaty iny tena tompoki-hevitra afa-tsy raliza vadinao fa adala ve amin'ny lano amono an-janako e. Asa marina fa nanendrikendrika ny laho nahakakeriny any ary lala ary ny fitoriako de talohany namonondro zareo azy saingy koa fantatra anahy fa fomba nataoko ampisaraka anareo roa fotsiny nanaovako iny fitoriana iny tsy ny ray tsy kombakomba tamin-draliza fa izy rero nanakarama mangingina ny anadahany mba aminona mihitsy any ary lala sy andoro ny tranonareo roa. Tena marina zany voalazanao zany Rabenarivô samy velo baiboly sy misotra mbola mena amin'izany mihitsy ary dia tamin'ny voalohany aho de nino fa lasy rasetra no namono anjanako sy nandoro azy tao an-trano petrahanareo saingy vao aingana no nahalalako ny tena marina. Dia aiza zany zao ralizaka ary ahoana no nahalalanao ny tena marina? Vao 5 andro zay no nitataran-draliza tamiko ny tena marinako tezitra taminy efa tsy nampoziko ny tetitra-tsy namino ny anjanako nolazainy anefa fa noho ny fitiavanaho no nanaovany izany ka nasaiko ny safidy izy na za ilaza amin'ny polisy ny tena marina na hisaraka tsy mpivadytsony zay natahotra ny gadra izy ka naleo nisaraka tamiko ary zany tsy ahitany laza eto to. Efa nanontaniako ny mipiasa tranonareo tato fa eo lasa ny ambanivohatra reo ralizy atoro any landray ve fa nitokantrano tsy ahake voatery nandaina tamin'ny mpiasako hoe lasa nakarivotra ny ambanivohatra raliza fa tsy salama ekeko zany kanefa efa fantatrao fa endrikendrika ny natonga azy dadangatra ka nahoana ary tsy nilaza ny tena marina tamin'ny polisy ianao e. Nikasa mbola ho any amin'ny polisy tokoa saingy tsy manam-potoana noho ny propagande tsy maintsy ataoko amin'izao akatoko ny fividianana zao letsy zany hoe atahoranao sao mety olany be ny tanàna ihany ny raiko raha afaka madiodio dia aleonao aloha olany amin'ny fividiana ianao zay vao ilaza marina any amin'ny polisy tena titeny ianao ka mifona le siritsindro mamela fa te olany be ny tanàna ne ay tara loatra mifonanao e ary satria tsy nazoto ny laza marina tany amin'ny polisy ianao de aleo zany no hiantsy azo telefona sao de zao ok. Aza mihetsika ary ambonina ny tanana fa raha vao mihetsika na mikasa andositra eo elaritra izy de tsy salasary zay ny tivitrano lahy zany ny antsoinareo polisy inspecteur e raha tia andositra de nataoko zany ary tsy tratranareo teto akory afa natao an'ilay inona tato ngy Rabenarivô ny fatotra tongotra aman-tanana toy izao ahoana koa io raha amin'ny tongony io marary inspecteur marary
tonga de be tao sainy io tsinjo io fa tena jiolahy brigadia. Aza maika nanisy rojo ve anareo fa ianao vetivety aloha ny tena mariny sady tsy handositra raha teo ah. Fa avy eo nareo misafidy an'izay tena jiolahy na iza na ny vadiny Rabenarivo. Ahoana tsara zany e. Ny tena marininona koa ny tedaviny landaniana fotoanana eto ha. Ny tena marina amin'ny amin'olana lala vadiko sy ny fandorana ny trano mipetrahanay ka. Ahoana zany ringa Rabenarivo? Marary inspekteur. Aleo izy laza zay tiany tenenina aminareo fa ny haiko aza tsy azoko ka. Mihay vetivety any lahady ary aza manantena ny anao tantara valamaty fa mahita raharaha amiko eo laha. Miandry an'lahy fonjana andosirany lahy fa aingana. Eny ary tompoko. Raha tianareo fantatra dia mianery any Rabenarivo amin'ny fomba rehetra mba ilazany marina no natongavako teto. Ary satria moa mafivavy izy dia voatery ananery azy dia nibarataka ny laza marina izy no farany. Akamarina ahoana ny lazainy tamin'ny lahy fa maika izay e. Tsy izy akory andriamanto inspekteur ny namoro ny ary lala zanaka Rabenarivo sy nandoro ny tranonay fa izerarana dahandraliza. Ary raliza vadiny Rabenarivo ihany nanakaramazy ianao an'izany. Ahoana tsara hoe ity? Ahoana ny anamarina ny lahy zany? Afangaly ety izy ity tantaraina mbava fotsiny. Mba hainao nareo polisy ary ny fitantarany Rabenarivo marina tamin'ny resaka ny fanaovanay teo e. Fa ny raketiko ato amin'ny telefoniny ato mola izy. Kometeza nareo iaina azy tsara. Mihaino izay fa alefaso e. Mandeha ny fotoana. Andraso kely ary. Aiza moa izy teo? Aiza kory izay resaka reo ny resan'ny lahy telefony zany? Mbola mikarika azy vetivety fotsiny aka. Tsy hainy lahy ve mandeha fasy sa fa rebirebenanay polisy fotsiny ny ataon'ny lahy eo e. Ahoana koa ary zany? So dia tsy misy an'izany rakiteo zany akory eo fa zay no dalain'ny lahy eto. Tena voarakitra mihitsy ny resaka ny fanaovanay ka. Aka izy. Mahagaga fa tsy misy ato nefa ny tanak zao mihitsy ny nandray ny feonay tamin'ity telefony ity. Aza mba izay polisy lesy no ianaran'ny lahy rebirebe na. Ay, fa feno ny karta mémoire ity telefony ity dia tsy voarakitra tato ny resakay. Loza marina fa tsy misy feovoatahiry akoatry ny propagande ny Rabenarivo ato. Assumenao tony tanan'io brigadier fa resaka fanadalana fotsiny ny an'ilay io ah. Dia vao koa ny fatorany Rabenarivo fa mijaly izy. Tsy jolany inspekteur e. Misaotra anareo inspekteur. Misaotra anareo ary aza mino izay lazainy fa jiolahy mody adala sy te an-tany fotoana anareo fotsiny io. Tsy jiolahy zany fa ny vadinao sy ny zodanao ny tena jiolahy Rabenarivo. Lainga foronina daholo zany inspekteur. Fa saika androba sy amono any tena natongavany teto. Nitorany tamin'ny vodibasy dia avy eo nampijaliany ary nitsatoany azy teto amin'ny feko. Nefa jereo tsara fa basy kilalao io nampitahorako azy io inspekteur. Afaty antsipika fian'ny ranatsatoka eo lahy ny tongony ity ve kilalao ela be zany fandao eo lahy tena ny amponja fonenany lahy e. Ary ianao ringa Rabenarivo aleo entina ny amin'ny hopitaly amin'ny oratranao io fa mandalo any ny lalanay. Zay fa lasika. Tsomeloka inspekteur. Tsomeloka hoa. Dia toy izany ny zava-nitranga tato an-trano raha matoka. Na voatery any antso anao Zany ve? Ka nomboka ihany mombany izany ny polisy raha nahateny ny anarako sy ny anarany Girard tsinjo e? Ekeko fa nahateny ny anaranao Girard izy kanefa teny tsy nisy porofo angeny azy. Ary niraisin'ny polisy ho fanadiova-tena fotsiny. So ihany aloha fa feno ny kartan'ny telefoninao dia tsy nety ny fandraisan'ny tsinjo telefona andraisakareo Zany mihitsy. Fa raha tsy zany dia tsy maintsy niahiahy ihany ny polisy nanentiny avy hatrany fa zany nampamonana ary lala sy nandoro ny trano nipetrahana izy tsinjo. Tsy voateny ino izay lazain'ny polisy avy hatrany inspekteur ka. Hoy ianao Rabenarivo? Hitako. Ka izy hoe ampitovy lakana manjahatra aminao e. Raha zay resaka nalaina tamin'ny telefonina fotsiny no ianteran'ny tsinjo dia inoko fa na ny tribonaly aza tsy anisy lanjany an'izany akory Ahoana moa ny ilazanao fa tsy anisy lanjany resaka ny fanaovanareo ny fitsarana ary tsy ino koa ny polisy Fa aiza re ianao zany ralizo. Ny marina mitavozavoza tsy aresin'ny lainga tsara lahatra mihitsy Atao matevina fotsiny lainga fa nitoeren'ny tsinjo mafy ilaza zay teny tiany ambarako. Ary mprofon'izany dia ity fery vokatry ny tsindro natsy nataony tamin'ny tongotry ity. Ohatran'ny mety tokoa zany Tena mety mihitsy Ny taratasy mazava sy ny vavolombelana natro maso an-trano no tena manan-kery amin'ny fitsarana. Fa ny raky-tsary na ny raky-peo zany dia mbola azo asiana fanamboarana ka tsy voatery ho marina zato isan-jato. Kanefa na zany aza dia tsy mandry ny saiko rangaha fa aleoko marina ihany ka.
raha malina aza hono ny fe azo tokana. Eny e, ary aza matahotra ianao fa herinandro sisa dia ho lamy be ny tanàna ahy. Efa any ambany rango mantsy raha setra. Tsara koa ny nafaty azy fa atahorako le rangahy indra mbola velona teo ka. Ditako, aleo any zany fa vatany voalany be ny tanàna dia mipetraka aty amin'izay ianao sy Arilala fa tsy any ambany vohitra intsony any. Dia aza dino ary mamola vola paika momba ny fiverenan'ny Arilala tatrano e. Aza manahy ianao Ramatoa. Ny langa fotsiny ho ano atao matevina any amin'ny polisy dia milamina eo fa haitsika zany. Raha mba fantatrao mantsy Rabenarivo efa ho lafiko tsy ho ela any amin'ny Sinoa Arilala zanakao. Tsy hainao rery akory no mahay langa matevina fa ny aty koa tompo mifatsipindra. Zay aloha fa andeha andalo kely any amin'ny orinasantsika Ramatoa. Mbola mora eo delegate avao tokoa any amin'ny fifidianana koa rehefa avy any. Fa ino tia malasa sainanao e? Mieritreritra sady ny fiadanana miandrantsika re aranga. Zany a? Sady ho lany mairana ambohidaby ianao zany no rasantsika tanteraka ny lovan'ny Arilala tamin-dralosoa reniny. Zany mihitsy ka. Fa andeha amin'izay aloha ka asa raha mbola hotratraketo ianao. Mety tsy hotratrano ato an-trano fa dia efa veloma sy mafitazay atao Rabenarivo a. Eny ary. Akany akanjo ilaiko azao dia andefa tsy azo avela rery ela be ao amin'ny misy azo ao Arilala sao tafapiritaka ao iny. Mary za fa saovadia dia veloma mary ianao Ralisa fa lasa. Mandra-piona dia sitrana fieraingana Rabenarivo a. Sy Rabenarivo e. Raha mba fantatrao mantsy fa rehefa azonay Gerara ny vidin'ny Arilala sy ny zaza ao an-kibony dia ho tsiriry volona ka manifidrana dia tsy hitanao a. Ohatray, tena Gerara tia mianjo ity. Soa ihany fa efa lasa Rabenarivo teo. Allo aloha raisiny ity. Allo? Salama tsara ny Gerara? Fa ahoana e? Tsy afaka tampoka hoe le Sinoa? Dia ahoana le volantsika? Ampitondra avance sady mitapitra Gerara hoe izy na izany aza? Ay kosa. Tsara be zany fa any an-tanimboanjo ny fotoana re. Ok. Ampitsara reto vola tia mitapitra isanatery Gerara reto ka. Rapiso hariva zany no avy eo ny Sinoa ka ny Arilala sady andony amin'ny mbola ny fanarahana. Way, efa miraiky 12 alina ka izao. Fina koa zany mikasokasoka ny andala tsara n'izany. Ndraso hoe noko tsara. Vofa ny Arilala ve ny rojo vy mamaditra amin'ny tongony dia izy zao mandehandeha ao zao e. Misy varavarana afaka mivoa nefa manelanelana ny efitranonay. Ahoana no mididina be any amin'ny lalatsara izy? Ndraso aloha jereko ao an-dalatsara ao ka. Ary misolopoloko otriny mifantany izany jiro atao an-dalatsara ao izany e. Sady andray rasetra tena velon-drasetra mihitsy io ary manantonay izy izany e. Aza manantonay ianao rasetra. Vonjeo! Aleo aloha hiverina hiditra ny efitranko dia mivadika ny efitra misy any Arilala fa tsy lasy ty. Fa misinona Ralisa miantso Vonjeo eran-trano ianao a? Ka manangatra retsy rasetra. Manangatra rasetra? Way, reo atom-pandrinandrio sady ankizy a. Sady mampatahotra be ny endriny. Aiza se rasetra eo e? Tsy misy rasetra izany akory eo. Io mijoro io izy ry Arilala fa tsy tandriva io a. Ka tsy mahita nizaniza e. Mandehana ianao rasetra fa aza manatona anay a. Mandehana ao fa matahotra e. Tsy nanao nininona anao ane ahy e.
Ahoana tsara hoe rasetra. Fangamy resaka nareo zany. Ratsy manfatorana andriony aho dia kenday. Manfatorako hoe ianao. Esory amin'ny tendako tananao fa mamanala be rasetra. Esory fa manfatorany ary lala e. Ho tanterako ireny sitraponao fa avelao ahy e. Fa ahoana ry any tsy mahita andrasitry izany fa raleza rehetra. Ety izy fa toy ny ataly ranotrano sady manala ny rotsovy amin'ny ila tongotra sy ila tanako tokotrany. Efa afaka mifatorany ary lala fa esory amin'izay ny tananao rasetra. Ahoana tsara? Zaho ndraika ena sy anao fatorany eto amin'ity farafarany ity. Dia tsy mety kosa izany ka. Dia zaho indray ve no... Oka rasetra fa manaiky ahy e. Manaiky ahy. Ary ohatrany misy narakenda tokoa ny ala izany e. Afaka io fatorako. Afatory amin'ny rotsovy io ny tongotry sy ny tanako fa raha tsy izany dia tsy sorony amin'ny tendako ny tanany mamanala be. Atao vaingana retsy aho. Atao fa sepitra angandry. Dia miala tsiny ary Alisa fa ianao indray izany no mandimby ahy eto a. Ary azo matahotra fa ataoko tsara fatotra tokoa moa izany. Ary aza atao mikeza mafy fa marary sandry ary lala. Aza betaraina ary Alisa fa nanao ahy ianao gerara tsy nalala marary a. Tsara fatotra tsara ianao izao. Dia mba indry tahaka e. Zao fa esory amin'izay ny tananao rasetra. Vola ve? Ahoana ny volako no... Manaiky ahy. Manaiky fa aza kenda rasetra. Vola hoe? Volinona koa izany? Anaty dia mitandriony vola ambany ondako ao ry lala. Aingana rehefa raha tsy izany dia ho taperino ny haiko. Haiko misy an'izany. Andraso ary hoe ho jereka ao an'efitranonao. Alefa aingana fa sepitra e. Aiza hoe izany vola ato ambany ondan-draliza ato izany? Andray marina. Toa vola be izany. Efa ntabitra izany reto fa tsy hanetsontsony. Dia hoetiko atoko aloha reto na dia noho ny tranoko ny dorany gerara fotsiny asaka. Andraso fa hitsipoketra andraliza itsy ihany ny itondrako azy. Yary lala. Bory yary lala. Dry? Fanga tsy misy manakenda tsony Raliza no afaka miantsoantso. Mba avy moa retsy a. Aninona e? Mba vao moa retsy ny fatorako a. Fanga efa lasa rasetra nanakendanao? Vao lasa nandeha naka vola tandry dia nanjavona tsy hitako koa izy. Ay ve? Dia mba vao amin'izay kely fatorako a. Sanatry dia sanatry kosa raha ny amin'izay Raliza. Asa dia mba manao an'izany moa anaka fareninao ange e. Adinonao sahady nga sa mila tsy ahivoko kely aminao ilay teninao hoe marenina e. Io tiany mamoraliza eo. Endry tsara pareny kely ndria fa tsy zanako akory ndry. Kaza be antany tamikao. Mifona kia. Izay tsy miady ho n'olom-boto izay to fo mpamosavy. Adiady mpianaka angeny etsy. Azafady Raliza. Everinao fa tsy toy ny voatsatokantsy moa ny foky tamin'ny teny marary nataonao a. Dia za izay ny hevitranao ho toy ny reniko niteraka sy ny tianao tanteraka.
nefa indrisy fa FTV fietsaram-bela tsisy mifolo lainga fotsiny tena nitiavanao hatramin'izay. Eritreritry indri zany fa zany tena tia Andry fa mindraindri zany tsy tia Andry akory. Vorona taitram-basy ny tiralizaka aza tenaina tsony sady namono pirofo fa tsy lainga matevina indray zao arafitra ao an-tsaiko zao. Raha ny pirofo ny tadiavindriko dia misy tokoa. Ka lazao indray ary hoe no azy Ireo volana laindry tao ambany ondako tao dia noho ny aferana ataoko ary nikasaiko antsika mianaka raha manaraka Andry. Nafeniko Andry mantsy fa nisaraka ngeza sy Rabenarivo Ay mo. Ary vao nikasana nambara zany amindry mihitsy ary ampiso. Betsaka ngeza zavatra tsy fantatrindry toy izy foana ny fampandriana drisa ataonao raha liza fa tsy misy ho azonao amin'izany akoreto sitrany mba vetivety ny alina ka elako eto amin'ity toeranyity raha vao mangiran-dratsy. Ohatray to tonga eto amin'ity toerana babangoany ity indray tety mihitsy ny resahako tamin'ny dada. Manofy aza ny sora azoko tsara. Manofy ety amponja. Manao ny seritsinjo. Dada, fa taiza mitoeranao to vetivety dia mijoro eto anoloka ianao Adin'ny senga fa ty amin'ny tontolo mifanasika. Fa ny kosa mahita ny endrika miramirana ery miresaka amiko. Faly ary sy efa tsy sambatra zany any am-paradisa ihany ny tena misy fahasambarana. Ary zao koa vao nahazo alalana iseho fatana amin'izay ohatran'izao. Nahazo alalana? Ie. Fa iza ny lehibe mpanome alalana ty ary inona mariny ty toerana misy antsika ty mazava somamy samy nefa tsy misy volana na masoandro. Ry ohatra ny tanana tazako lavitra ry zao ny tena mazava. Ary tanana inona neny ary tanana inona nendry dada? Efa voalazako tamin'izay fa tontolo ny fanaty toeran'ity na fiainatsita araky ny fitenin'ny olona koa na koa le lazaina hoe finenina maty na fiainana any akoatra ve? Zany tokoa se ary ny fanahany maty rehetra dia mivantana eto amin'ity toerana iveriny se hoe babangona tsy misy ninnininy ity. Dia iza sy fanahany maty monina eto ary misy zavatra hafa koa ve eto amin'ity toeranyity? Ie, misy fanahy maro sy zavatra tsy tambisaina tokoa eto. Ao ny tsara, ao ny ratsy, saingy tsy misy afaka hita na alala zany afa-tsy ny fanahy maty any. Fa ny azoko ambara amin'izay dia hoe fonenany maty misy ny tsara ary misy ny ratsy no eto amin'ity toeranyity Dia eto zany ny dada ny tena monina? Efa tsy eto tsony ny fonenako ry se fa efa ery amin'ny ry tanàna tazan'izay ery ka toerana fandalovana ho an'ny fanahy maty fotsiny mantsy ny eto. Ary tsy eny ve le antsoina hoe paradisa? Tsy paradisa eny ka fonena amin'ny fanahy vety fotsiny ny eny rehefa tonga ny fotoana azon'ny mifindreny. Finaritra kosa angamba ny eny raha fitazamako azy aveto neto mantsy mazavazava somary maloka eny fa neny tena mazava toy ny misy masoandro mihitsy. Mba eto ijereo fonenanao eny ary dada nefa to tsy afaka mendrika akory zany tenako zany. Mahafinaritra tokoa eny noho ny eto na dia fonena amin'ny fanahy miandry ny fiakarana paradisa aza. Saingy indrisy anaka fa tsy afaka nitondranao eny fa ahoany sady zay tonga eny tsy tafaverina etỳ an-tantsony Aka tsy maninona anie na tsy tafaverina etỳ an-tantsony ary amony tena tahaka anao aza ataoko ka aleoko mitoetra aty minao fa ao koa zao eny ary tia hita izy dado neto anaraka anao sy neny tsy te hiverina ny ponja ntsony dada. Tsy anaka mbola ho avy ny fotoana tonga avan'izay aty fa fadiozany amony teny zany ka tsy zanako fantary koa fa tsy famonotena no nataoko fa fanaovako sorona ny aiko mba hahafahan'ny fanahiko mikatsaka amin'ny marina sy manampy an'izay toy izao. Fanampinina ina ary no nataony dada motsy mbola voafonja zao ary miriariany le tena namono ny arylala sy nandoro ny tranonay. Tsy voatery hitany maso ny seza nataoko sy mbola ataoko ry tsinjo efa hiposaka tsoela ny masoandro mpianany se ko aza kivona mamofo fa efa hipotra ny marina dia ny marina nafaka ny se sy asambatra ny se. Ohatra to etao mpandrina tamiko na nofeany dadandray marina ary ohatra ny tena maka ery le teny hoe
Azakivy ny namamoy fo fa efa hipotra ny marina. Teny marina anafaka ny sisy asambatra azy. Tena mahagaga ty fanjavona ny taratasy filazam-pananandralo soa tampotampoka tika. Na ny momba nyty trano ipetrahako ty na ny orinasa tantaniko dia fananandralo soa talohan'ny vadina avokoa. Ary zany no tena nanambadiako azy. Raha ny lalàna nefa dia hiary lala no mandova ny vatanandralo soa reniny. Ary raha alaina daholo ny fananandreny dia adiodio toy ny vilany nandrahopatsa na hialamaina toy ny takotra. Dia izy ary naka ny taratasy mpananandralo soa tao amin'ny kominina tao. Ny anaova azo amin'ny anarako mihitsy nefa no latsahako be ny tanàna. Sangiza ny tonga alonaka azy tao. Voay Rabenarivo a! Rabenarivo a! Voay e! Fa misy inona koa ny tonga marena be toy izao ianao Raliza? Ho avy aho fa rasy vetivety e. Aza ela moa Rabenarivo a! Fa misy inona tany ambanivohitra tany ny tonga ty vao marena be ianao e? Nenao koa ny araba tsy vita dia mifanontaniana na sisika. Manao ny azy zato ianao e? Sao e! Saika maty Rabenarivo a! Sady reraky ny anohanana koa zany. Fa nanino ianao Ramatoa? Loza ngera nga fa afaka nandositra ary lala raha tsy ara-ambanivohitra tsony e. Afaka nandositra ahoana Ramatoa? Nanangatra tamiko angera setrany le. Ary nitereny many fatorany ary lala sady tsy niala teo atendako ny tanany mamanala benana kenda. Jereo fa mbola misy mangana nge ny tendako e. Inona tsara hoe Raliza? Zany e. Nanangatra sy nanakendanao e Rasitra? Eno a! Tsy vitan'izany fa zandray nasainy nafatotra ary lala no nivavahako ny fatorana. Dia nifatotra rery tao an-trano tao fa Gerara ny tonga nanavitra rehefa niantso telefônina ka tsy nahazo. Dia marina daholo ve zany angano lasainao zany Raliza? Hoadray re Rabenarivo. Inona ny tombontsoa andangako aminao an'izany? Zao ihany ny teniko aminao. Mandehany ianao mivoaka amin'ity trano ity zao dia zao ary aza miverina eto raha tsy mahita ny ary lala. Andray rangahy? Zany e. Dia sahanao koa ve mandroaka? Ny lohako azy eto efa mila ho vaky mandinika ny taratasy mpananandralo soa saika avadika amin'ny anarako nefa nisy naka tao amin'ny kominina. Dia avokoa ianao anapitrotraka izany fa hoe tsy hita ary lala. Mba fantatrao moa ny anjoa raha afaka mitantara izay nanjoa azy any amin'ny polisy any ny zaza iny. Ho vaky batsilana avokoa ny lainga matevina ny rahantsika nanao hatramin'izay. Mba avelao ary aho isakafo kely vao mandeha fa tena refina mihitsy ange zany e. Tsy te halalana izany raha matoa ty fa lasa ho ahy ianao mitady ny ary lala. Ary aza miverina eto raha tsy miaraka aminy. Dia efa miteny anao azay a. Midiko mangorera fotsiny koa ianao Rabenarivo fa zarako aza roanao. Iza koa ny ara-maimbo aminao eto. Sady mamety tsara ny planiny efa nanana Gerara teny andalana ny felako ato. Ny tenin'ny lehilahy tsy miverina indro Raliza sa inona ny tadiavinao vao mandeha anao a? Andray re Rabenarivo a. Lasy ianao a? Tsy mbotry ve niaraka ihany dia adrisa vao ifanahy. Lasy ianao Ramatoa ty fa tsy te ahitanao ray segondra eto akory a. Eny ary raha tsy hitako moa zanako ao dia veloma ary masina ianao e. Tsy maninona. Sambasamba androany no nasain'ny mpiambina mifonja miandry olona ato amin'ity efitra ity a. Eny azoko aloha nefa fa tsy maintsy inspektera anao famotorana no avy eo e. Izy mihitsy angamba izay mandeha any amin'ny lalatsara ny saika. Aloha vononina tsara ny saina aloha hiatrika amin'ny famotorana e. Adray marina. To hiary lala. Hiary lala. Mivadiko. Entry tsinjo a. Fa angatso maty ianao e. Sany avelonao koa no miseho amiko. Tsiry tsinjo a. Fa ahoany e. Hiary lala nofo sy razo amin'ny manoloana anao zao. Andray.
dia ary lalafatinao sy mitondram-boaka ny zanakao ary efa saika nafonao. Ary lala tsy omitra raiky ny afaliako fa ay mbola velona ianao. Sinjo Itakay ianao marina. Aza tomantsony zany avako zany fa rehefa tsy voasaraka misopara tahaka izay tsika dia tsy voasara intsony na oviana na oviana. Any a? Marina ny teninao fa semban-drahoana nandalo io aniny ka. Ka manao an'iny ianao izao ety amponjy ety? Salama tsara? Hita ve moa izay hoe salama fa ny afiaina sy ny adim-panany tena mila tsy ho zaka rehefa ty amponjy ety e. Ny fahitako sy ny fahalalako no mbola velona toy izao nefa dia ery lehibe ho aho mitako ny sasoko. Kanefa manomboka izao dia very fefa afaka sahady ianao tsinjo a. Anafaka anao ary tsy maintsy afaka ety ianao. Misaotra indrindra kia. Fa ahoana aloha tsy nahafaty ianao kanefa ny fahatinao efa kilan'ny afo izao ny hitako e. Ary taiza foana ianao hatramin'izay? Sandray aloha dia tsy haiko e. Fa ny fantatro dia Raliza ny nanankarama ny Gérard tany nakakerina sy nandoro ny tranontsika. Rafitiniko dia nentiny Gérard tany ambanivohitra ary nikadrainy tany eny efitrano iray nandritry ny andro vitsy. Fa no farany dia Raliza ny nandimby azy ny ambina tany. Ary efa nikasaindry zareo amidy amin'izany sy no zangy e sady. Zany ve? Ty ahoana no nahafahanao tany ka? Tsy mino angamba ianao raha ilazahako fa nanampy ihany avelon-drasetra rainao a. Dada ve? Ie, izy indrindra. Nanampy ianao ahoana koa ny avelony e? Niresaka tamiko tamin'ofy izy aloha. Dia nampahafantariny ihany momba rehetra e. Fa ny alina manaraka dia nisehony tamin'ny endrika mampatahotra be Raliza. Zany a? Ie, dia nitereny hamany fatorako sy hanome vola avansa tamin'ny famatorany ahy. Ay, ve ka nisy an'izany rehetrarehetra zany e? Dia efa mipetraka any amin'ny Rabenarivo zany ianao? Tsy hipetraka ny mihitsy ary tsinjo ary tsy faly aminy a. Fa ahoana? Nilaza tamiko tao amin'ny nofiko dadanao mba hivantana tany an-tranonareo a ary nandray asoma tsara vao hiditra nanabavinao. Fa ankehitriny kosa dia efa manofa trano ho antsika sy hividy fanaka kely tamin'ny vola azoko tamin'ny Raliza. Fa vao mahafinaritra ky izany ry ary lala. Fa mbola misy sofa be mahafinaritra noho izany nge tsy ampozinao e. Mba lasa hoe izany fa mba mahaliana ahy. Ohatra e, maneno sady ny soany ery mamarana amin'ny famangina rehetra. Mahakamo koranga zany ka nresantsika nefa mbola tsy mifarana akory. Mbola fantatrao ny zavatra etrato fa aza malahelo e. Efa tapitra ny ora famangina fa aleo andeha amin'izay a. Teo maheresany fatoko izany fa hikarakaranao a. Misaotra ky malala. Komatoky ahy ianao ry vahoaka nambodapa fa ataoko mandroso ty tanànatsika ty ary oloa larina mihitsy amin'ny komina eto Madagasikara Mivoaka amin'ny televiziona mihitsy ny propagandin'ny candidat Rabenarivo a. Ohatray, ny zanako marina to tsy rieko ny diranao ny trano ry Arlala. Ka ianao variana manaraka amin'ny propagandinao amin'ny televi ary ny fatongavako e. Tokony mba nandombaravarana kosa ange ianao e. Fa taiza koa nisy tompo-trano nandombaravarana vao miditra ny tranony. Tranoko nge ty e. Eny e, tompo-trano tokoa ianao amin'ny mahazanako anao. Ay, tsy kely ny teninao sy papa fa tompo-trano satria zanak'iraly sovadinao izay nanorina n'ity trano ity talohan'ny vadinareo a. Ha? Fa ahoana no nahafantaranao zany anaka? Hoinao inona no nahalalako an'izany e. Ary sao heverinao fa tsy fantatro koa fa efa niteraka mamoa vao nanambady azy ianao. Izany hoe samy tsy niteraka na ianao na Raliza vadinao ankehitriny fa samy ray kely sy renikeliko avokoa. Eny e, na dia ray tsy niteraka anao aza nge a dia nanangana anao sy mitondra anao tony naterako tokoa ry Arlala e. Ay moa izany izy io. Tompoko vavy reninao nanaiky ho vadiko dia fantany fitiavako anao. Tia tony nateraka hoe ianao. Zany tokoa sombinaiko a. Ary mpifataro fa ny zanaka no mahafoy ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny tsy mahafoy zanaka. Ka nahoana ny ekenao fitazoman'ny Raliza ankeriny tany ambanivohitra? Sa ianao mihitsy ny nampirisika azy? Tsy dia tsy anaka, tsy mba mahafantatra zany velively raha tsy vao zao a. Dia sahanao koa ve ny mandahy eto masiko fa tsy fantatrao hoe i Gérard natany Raliza ny karamainy naka ankeriny sy nandoro ny trano petrahana sy tsinjo e?
tsy mba fantatro azy zany rehetra zany mariny aza motianao atalatry papa ka marina lehilahy ty teny ianao ary tsy menatra ny mandainga noho ny fitiavan-tenanao nareo fa oka anaovanao propagande reo aza dia sahanao anaovana volana tenda sy lainga matevina fotsiny mba aferikely vavanao ry zazy ty tsy hamingavinga azy sao ahita raha amiketo ianao fa amelaka tamena indray ka ianao asio fa tsy matahotra e asio everinao fa tsy fantatro nga ny marina rehetra ary tamin'ny misy lalàna koa ty fa tsy anjakanareo tsy maty manoty lavy zao e mba moramora ary mofa aza mampiaka-peo to zao fa manala-baraka raha reny manodidiny zanako ni enao zanako ako manina ny andrainganao sy ataonao sorona noho ny fitiavan-tena ny politika anareo sanatria dia sanatria zany anaka ary tsy marina mihitsy fa nilainganao sy raha liza masina mitony aloha ianao anazavako azy fa aza misendroatra toy io e aza everina ho tony zanaka tsony ah e ary anjarako indray zao manalanao atao amin'ity trano ty fa aty ka manome roa andro anao hitomanao ny entanao sy elanao atao tranoko tena lozy ty fa fantatry ary lala ny marina rehetra momba azy inona reny ataoko e za ty efa roany ala atao amin'ity trano reny ty sady mety alainy ko ny orinasan'ireny tataniko dia aiza no aleako iza ndray ko ary zany mandondrono zany andraso hoe jereko manahoana ianao andre matora Benarifo raha liza Gérard ary lenta voafany ty atanako ty raha Benarifo ka mpandrosoa iainga an'izay mandroso arinareo e midira dia akatonokely ny trano Gérard fa inona ny dikan'izao raha liza aza be fanontaniana eo ianao fa lasa mipetraka ery amin'ny sezeria aingany tsy tidianao hipetraka eo fa lazao amiko fotsiny atondrianareo tieny mbola tsy te hanapitra ny ainao dia arao ny teniko ainganao ay maninona ny velesinao mamivodibaso ny lohako e marary lohako marina zany rehefa be fahamaliny karaliza fa efa mipetraka eto amin'ny seza azy zao dia mahaiza mipetraka tsara ary afatory amin'ny seza ny tanana sy ny tongony Gérard fa raha miantsy vonjeo na manao fietsika fa feo dia fitaiko amin'ity poleta tiny aminy vadinao ane aralizy so tsy raro zao ataonao singanotro zao mareniny ianao fa tsy misy vadinao zantsony rangaty fa hony nandroka ny ala tety ianao tsy nalala matiko zao vao hoe vatiko kare raha matoa fa ifonako izay tsy mety nataoko anao tsy mila fonanao ary manaraka izany dia rofy daholo izay rehetra azy rofina atao trano ato ry Gérard fa efa maikitsika raliza inona dia sahanao ve no mandropa ny vadinao toy izao so dia tsy mety lahy zao fa mbadin'io ihany marenina ianao fa tsy misy vadinao eto mariny tonga ka ny anjarako fa iza ny tediavinao hiala maina fotsiny eto sa vao tsara ny hevitra rehetra Gérard alefy daholo izay entana zakanao ary to miasa anaty fiaran'ny faitsika atsy dia tsy mena mivadika to andro rinona ka ianao raha matoa inona fotsiny no nanambadianao raha izao no vitanao amiko mitovy any antsika raha Benarifo inona fotsiny koa no nanambadianao andralosoa reny ny arivara raha tsy ny arenany ko raha tianao ho fantatra dia ny arenandralosoa nampanantenainao hiadanantsika no nanambadiako anao vehivavy tsy vaniny ianao raha matotia varitra ny tratrorana ianao zao raha ngaty ka tsy diny varitra nataonao tena fomenarana raha ny fonao ary zao vao fantatro fa hay moa za ty nataonao fitiparaka hatramin'izay ka rehefa lantsiro dia arora ary ianao nanifika tony tao-banjy mba ahoany so everinao fa vendrana aza ka tsy ahatakatra fa anadio ny tenanao any amin'ny polisy ianao matona androka dia za indray ny anaovanao lainga matevina any fa hoe topokevitra samirery tamin'ny fakanakeriny anjanakao kalera liza ka mariny maninona moa raha mba mifanaraka resika dia atao izay ifanarahany tsy misy ifanarahako aminao zantsondra Benarifo mba hainao kely aloha na dia zany fa tonga teto ange Arlala tonga teto hoe Arlala teto zany resaka ny fanaovanay raha liza
Ve ka efa fantatry ary lala fa tsy tena zanakao izy ary fa nanandreniny ty trano ty e. Zany ingeny no lazako anao teo hoe ndeha atao rezy fanarahany. Manatena tsy misy ianao raha zany Rabenarivo a. Ahoana kosa e? Tsy tera hipesa aminao tsony e. Leo alaiko ny anjarako dia aleo adio ny rano hitako. Aza de manao toy zao mora matoa. Resaka mandany fotoana fotsiny zany fa atoro ihany nasinao ny lakile ny kofra ka ny Gérard ny volo fa midy lakile hony io e. Lakile ny kofra? Efa nalaiko tamin'ny propaganda inge ny vola tao e. Aza mba zany anaovanao lainga fa samy marantry tsika Rabenarivo a. Zany hoa? Atoro fotsiny lakile ny kofra fa maika zay. Asefo tadiavina nadahanao ary. Fa mitady inona amiko mihitsy moa ianao ty sa teo faty? Zany mizy. Raha nahita Gérard tsy anontany anao fa atoro aingana ho raha ny vola ao amin'ny kofra ao kosa aloha dia aza mananteny nareo fa na maty aza tsy hanome lakile anareo zany a. Ataovy ampanareo izay entana sarobidiny tanteriny Gérard tany amin'ny fiaranareo teo. Zany ny vavanao? Zany mihitsy ka. Anisa telo ary afa rehefa tsy teny zay misy le lakile anao dia alefako any ambondro be fa tsy misangy Isa! Roa! Sao ataonareo aty zao e? Fanakaiza daholo ny entana tato? Ndry ihany e! Yes, aty? Dia aninona? Hitady andry aza atao maika fa tonga tsy natsona tahaka izao. Avy midira somatsara ry ery lalakeliko Trano kokoa tika tsy maintsy hidirako e. Tsy misy rarahiko an'izany fa io Gérard tonga dia sambory ary fatory ihany koa. Velonao Gérard fa aza tasitasominao Avelao Itsoko vonjeo eo nareo Tsy hitandringa sy tiala kely ito basy manondro andry ito. Iantsy vonjy aninona eo ndry? Mety ho vonjeo kambo ry ary lala. Jereo ane izany fitiavan-tena indray ndry e. Ampirisiany antsy vonjeo ndry mba hanavotana ny tenany. Fondry tsy rara inona hotifiriko azy. Tsy tia teny zany kosa raha liza feanao zao ny tena tia tena. Marenina anao e! Ay! Ny antoko marina. Marary. Saranao aza fa ny vodi-basiko fotsiny ny atefa tena tapokandronao fa tsy mibalany Raha azoko tsara zany dia ny androbany ato trano ny antondianao sy ny anadahanao Maka ny anjarako aretsy Ary ndry aloha dia aza mana tena ho votsitra tsony fa efa hena tanatsakany io e. Tena ataovy mafatotra mihitsy io Gérard sao mianan-kendry ny andositra indray Ary avy hatrany dia atsola sinoana amantsika hividy azy fa mila volontsika e. Haiko ve ka hatramin'ny ary lalavo no efa midinao amin'ny sinoa e. Tena sokona nanaty mafy io ary aferana Gérard koa zany Rabenarivo fa tsy misy idiranao Aza mihetsika polisy manoloana anareo ka tandremo polisy apetrao amin'ny tamoramory mba asindra liza fa tsy misangy zay ary anino nandositra eny ambaravarakely eny koa le zala iny Why? Voatifitra Gérard marina. Fa nahoana ny tifirinareo nanadahako azy Kamikasa andositra na dia efa nampitandremo mazara liza. Tsaranao aza fa nitongo ny voa. Ary manarak'izay dia miala tsiny raha hitondra anareo mivady any amin'ny komisaria zay fa antsika no mifanazava. Zao hitondranareo aty amin'ny komisaria zao inspekteur tsy olomeloka ny ary maika anao propagande mipetraha ianao ringa Rabenarivo fa aza be memenina eo ka maika ka ary ianao koa toraka izany raha mahatoraliza fa hanomboka amin'ny famotorana kely tsika ka iraliza ngeny tokony ataonareo famotorana fa sady nakakeriny anjanako izy no renitratranareo saika amono atao antranoko reny aza mahay manadio tena eo ianao Rabenarivo hita fizaniko ianao ny tena tompo-kevitra tamin'ny fakanakerina ny ary lala mangina kely nareo manginareo Oka ho fantatrareo fa iary lala no nitantara taminay izay nataonareo azy. Noho izany dia niaraka nakany an-tranonareo zay. Ary izy no nasainy niditra meloha. Fa zay ny antsara ny resaka reto ivelany aloha. Tsy mateny ianao raha liza. Manontany anareo mivaly ary akavalio. Inona marina moa ny tena antony nakanareo akeriny any ary lala?
valio afazambodinareo mona eo zany hoe zany hoe manino tsy nakasitraka ny fiarahan'ny arylala sy tsinjo a tompoko de renanao taratasy fitoriana ny tsinjo reny mba apikatra azy saingy raliza ny laza hoe aleo alaina-kery ny arylala de am'izay tsy maintsy tsinjo zay miara-mipetraka taminy no ho voaroroy miaraka amin'ny rasetra reny sady rasetra efa nanao vavatsy ambina tamiko hoe maso lo maso nify solony nify ary aina solony aina am'izay mikadry rasetra ary ho azonao antoka ny fandresena amin'ny fifidianana be ny tanany efa ninananareo ka fatin'iza marina ary nyrazana kilan'ny afitao an-tranony arylala iny iza avalio ahy sa namon'olo nareo de tsy amiteny tsy namon'olo zany zay inspekteur ka fatin'iza ary ino hoe fatiny arylala kila sy mahitao an-tranony iny iza sady nisy feombasiny koa reny manodidina avy ao an-tranony oka ho fantatrareo fa na de ny amin'ny hopitaly azy zerarana dahanao raliza de atao famitorana koa izy amin'izao fotoan'izao ary polisy tsy ho misangy velively makambava azy eny zany ve inspekteur fantandiko fa mandeha fotoana iza le olona antifirinareo indroa tsy navela ho kilan'ny afy tao an-tranony arylala iza tsy za kosa inspekteur fa i raliza sy Gérard no tena tomponatoka tamin'iny ahoany zany raliza la zao marina fa tsy misy azy nareo anaovana laika matevina tsony eto tonga de la zao de zao vonare inspekteur fonesa milela-paladianao rehefa tsy namono olona zany zay aza zany anaovanao raha masoa ety raliza fa no marina lazaina tsy namono olona zany azay namariny ka fatin'izy ary ny tao an-tranony arylala iny fatin'izy iny faty teny amin'ny tranopaty ny hopitaly iny inspekteur maninona tsara faty teny amin'ny tranopaty ahoana aza vao kely fa tsy mazafy zany raliza iza zany no ntifirinareo tao an-tranony arylala ary faty avy taiza no nampidirinareo tao meno anao miasa eny amin'ny tranopaty ny hopitaly Gérard ary mifanaraka izay fa akafatom-behivavy tsy manakavana tao amorika izy de retsiny tamin'ny fiara ary nampidiriny tao an-trano rehefa avy nitorany namany Gérard meloa arylala de mody ntifirina tamin'ny basy le fatom-behivavy ho reniny manodidina ary navelan'ny kilan'ny afy mba inonony rehetra fa iarylala nisy ny tivitra sy mahita ao an-tranony kanefa iarylala efa torana azy voafindra ny zala meloa tany anaty fiara eny tompoko izany no mariny ary Gérard sy ny namany no nanatanteraka izany fa ny tenako mbola nanao propagande tamin'io fotoana io sainginareo vady kevitra sy nanakaramandry zala Rabenarivo fa izaho kosa tsy niraitsy kombakomba tamin'ny raliza sy Gérard raha no momba fivarotana ny arylala tamin'ny sinoa inspekteur ahoany zany raliza nentany fitiavam-bola be ry inspekteur ka mikasa nivarotra ny arylala de andositra ny Rabenarivo neniko zany ankehitriny fa mbola mamerina mifonako tanatrehanao re tsy tekatra inspekteur miala tsiny araliza fa zena fafitsika ihany no jinjaitsika ary ianao koa tsy ho afamaina amin'izao raharaha zao Rabenarivo fa tomponantoka tanteraka oka re inspekteur oka mariny de re atao zay ifanarahantsika fa afa-baraka loatra sady tsy ho zaka kokoa zany gadry zany misy manam-pahefana maro amin'ny antokonay sady afaka manome izay vola ilainao na ohatrinona na ohatrinona efa vita vaksininy aty raha kolokolo ny tianao atao Rabenarivo enao mitsamba ny fitiavan-karena sy ny fitiavan-tseza fa tsy zay velively de izany marina ary tsinjo ary matokifa tsy maintsy ho tafavoakako ety amponjy ety ianao ay ve ka zanaka tompoko vavy reninao samyrery ianao fa tsy nateraka Rabenarivo de fitiavan-karena fotsiny zany no tena nanambadiny any ralisoa reninao zany tokoa ary nitete hanosoratana amin'ny avokoa ny fananana velandreniko zany ny elona tonga azy anao sy hevitra rehetra mba alambe ny tanana azy ary nevero fa fomba mahomby amin'izany ny fanakadrananao sy rasetra rainao tena tsy vanina le Rabenarivo iny ka efa andray ny falinasana izy ry tsinjo sady tsy izy rery koa fa raliza izay ndray tetsy dratsy taminy ary saika nivarotra tamin'ny sinoko
Isaorana aloha Andriamanitra rehefa tsy voavadika Rabenarivo amin'ny anarany daholo ny arenandrenanao e. Nitetika ny amantana ny arena tsy ny sasarany tokoa aloha izy e. Ary nentehitra tamin'ny fanaovana politika mba hahalalana olona ambony sy andro fanany taratasy mpananandreko amin'ny anarany. Mbola maro amin'ny mpanao politika manao tahaka ny Rabenarivo ry Arlala. Mampalahelo fa hivarotan'ny lainga matevina sy fampanantenana pokato ny vahoaka mba hifidy azy. Kanefa ny tombontsoa ny samy rery ny tena kendreny. Fa nofo zany hoe tena fitiavan-tanin'ny razana zany. Ny vahoaka koa ny tokony mba hifidy tsara ny olona fidiny. Ny bika manendrika sy ny fananana-karena an'ilay kandida fotsiny ny fidianan'ilay malagasy azy. Zay aloha. Sy mba mandinika izay toetrany akory ny akamaroany. Dia iny kandida iny avy eny atao toy ny Andriamanitra kely sy akanadiziny io fisitrana azahoana toerana na tombontsoa manokana. Roviana reny gasy vao tena hivoatra toe-tsainy. Asa re. Fa tena hisoraka aloha tompoky lahadadanao nampafantatra amin'ny marina rehetra tamin'ny nofoko e. Efa nilaza tamiko tamin'ny nofoko izy ry Arlala fa anampy amin'ny fikatsana ny tena marina. Ary tanteraka ankehitriny ilay teny hoe hiposaka tsy ho ela amin'ny masoandrom-piainana se. Ie, dia marina ny voalazany ary ohatra sisa nisaitsika dia tsy hoe tia amin'ny fonjantsony ianao. Zany ve kiry vady malalako? Zany tokoa kia. Indray. Efa napiditra ny fangatahako ny fanafanana ao madidio eny amin'ny tribonaly afa efa voasampotra ny tena olomeloko. Ary efa misy mpisolo vava manampy ahy amin'izany. Misaotra betsaka kia fa vaovao mahafaly azy zany ry Arlala. Tsy misy isoranao azy zany fa adidiko ange. Efa namoy fotsiny ny hevitra nao maty ary saika nafoky tokoa angeno raha namidina liza tamin'ny sinoa zany. Mbola misy Andriamanitra ary tsy anjarantsika ny saroka matoana ataony maty mono ka nitetitra Tindraliza Gerard ary Tsinjo a. Indisy fa maneno sady nay soa ny reny fiafaran'ny famangina ry Arlala. Tsy ho ela dia ho afaka miresaka foana sika re a. Ary eo anilanao foana amin'izay a. Sao ianao indray no leo a. Sanatsy amiko aky izany ho leo anao zany a. Milozako amin'izay ry leo ianao fa mahireza a. Izay fa mandra-piona vetivety sany vadiko tiako be izany. Mandra-piona dia misaotra mamanky ry Arlala. Ohatra ary tsy Rabenarivo iny vao nahiditra ato am-ponjy iny. Oka fa tena Rabenarivo mihitsy ny nateran-gardien iny. Mandray valinasana zany ny anao lahy. Manjonitra toy ny voapato ny fahitako azy zany a. Iny fa nahitany ianao ary nikotringa tamin'ny manatona aty. Aleo avy eo fa efa ela koa ny andrasako an'izao fionanay izao e. Manahoana sery Tsinjo a? Ahoana Rabenarivo a? Arabaina tonga soa ety amponja nandeha anao ahy. Tafaraka zany zao mimpandetika so mivolitikako. Kasia aza dia manintsitresy fa mamelary ahy. Aza manjo rehetra sy mody manao mampalahelo io za tianao Rabenarivo a. Mamelary. Nanao ny tenanao tsotratra ny aloka mantsy ianao io. Akinany tsotratra ny aloka koa. Avelao ny lasa ry se omba ny lasa fa efa mizaka ny vokatry nataoko aho zao a. Isehany ho afaka tsy ho ela ety fa za kosa mety higatra taona ny maro e. Tsy misy azo tenaina tsony ny fiainako. Potika sy rava ny amiko rehetra. Very tanteraka Arsia. Very ahy. Aza be ranomasy io fa vao manomboka ny anao Rabenarivo a. Ka tsy zakako ny gadra Tirsia. Marina e. Mba ase vavoaka ny Arlala vadiny tsy ary efa tafavoaka ty sery Tsinjo. Zany ray aloha dia revin-gadra rahabaky teny tokoa e. Zany moa e. Nanetika azy tompoko ladata no na erika no nivoaletika ny lainga matevina nataonao vao mila votsy. Nitsako tsy rehefa kenda vao tony aran'otra. Ary mba aiza moa zao raha liza vadinao e. Nahiditra tsy mifonja ny vehivavy atsy izy ry se. Tsara kosa zaniko. Dia mirarenareo tamana ty ambanin'ny tany aty Rabenarivo a. Fa ilozako amin'izay aloha ianao fa tonga ny ora finanana mangazo e. Aza andraso aloha fa aza loza ny sery Tsinjo a. Isiany eny mba namako ety e. Tsinjo a. Tsinjo a. Tonga aloha ianao zany Tsinjo a. Raha fahatongavako ihany zao fa sao dia ianao no variana mijery an'io photo album io e. Hoentiko otrany. Tena za tokoa mivariana teto fa efa amin'ny 12 maherika izao. Hitanao zany?
Aza matahotra ianao fa kely sisa dia ho vita angeny sakafontsika e. Sa hisotro jus voanamboariko aloha ianao? Mety amiko mihitsy zany fa mba omeo amin'izany ranom-boankazo namboarinao izany tokoa aloha hoe mba hanandramako ny tsirony. Aza matahotra ianao monsieur le directeur fa niangaliako anao mihitsy izy ity a. Aleo ianao andrarako kely dia andramo ny tsirony. Ay zary hoe. Ka manao ana fandrenesanao ny tsirony? Tô ratsy be izy fa ohatry ny rano-tsiramamy be fotsoniko. Andray, matoko ianao ry tsy fa aza manao ratsy ny jus namboariko io. Manina andray. Vasovasoko aky izany fa mbola tsy nisotro fitahaka izany ah. Zay dia mila voaraminy ery ny tarehy mivadiko marina. Ka ianao tsy namana ratsy ny zavatra mba ny sasarako ireo. Tena tsara ary le iziko. Saingy raha miampy zavatra kely monja dia ho tonga lafatra mihitsy ny tsirony. Fa zavatra hafiana koa no mbola tsy ampy amin'izany ho ianao ka. Zaho zao tena afa-po mihitsy fa ianao indray no mahita ho lazainy eo. Ka misy tsy ampy angely izy. Ka inona ary? Ary raha izay zavatra izay nifangaron'ity jus narosondriana ity tonga dia oka fotsiny. Dia inona ro aza ny zavatra tsy ampy izany? Fa le tsikitsiky kely tsy afozako anao ka. Mba mahita lazaina mihitsy fa ianao tsika. Masina moa. Ka izay tsikinao izay no tsy hitako tamin'ny ianao nandroso jus tioko. Rehefa mitsika ary azy izao e. Fa kofimezana mihitsy aminao. Fa raha taitra amin'izany hoe ianto kely dia ianao mitaiza azy fa izany dia andoatra ny sakafontsika. Ok izay fa mbola tia hakaina za vao mandray azy ka. Zara ary izy matory be tahaka an'io. Ary foto alboma taiza ho aty jerenao ity tsy hitako tato an-trano hatramin'izay. Za koa ary izao vao nahita an'ity fa aina feno papa tao an'efitrano tao foana ity alboma ity hatramin'izay. Alboma nafen'ny Rabenarivo Andraliza sa nafen'ny ianao? Dia tsy haiko rery tsinjo any. Fa raha nanadio sy nandamy manefitrano rehetra tato aho dia nipoitra ho azy tao anaty fitoeram-bokiny tao ity. Avinga jereo ity saritra ity sy ny soratra ao ambaniny e. Voalohany tsaroko anao ity Rabenarivo malalako. Io ve zany le ralisoa tena niteraka anao ry Arlala? Izy tokoa ny tena reniko e. Ary ity trano ipetrahantsika ity sy orinasa nisan'ny papa izay tantanao ankehitriny io dia efa azy talohan'ny fadiany zareo. Kanefa na dia lovanao aza dia tsy namelanao indray raha tsy voafindranao tamiko sy tantaniko. Ka inona ny olana amin'izay e? Eno ahy. Vadiko mariazy vita soratra amiko ara-dalàna ny ianao izao e. Matoa ny soratako amin'ny anaranao raha lovana velan'ny reniko rehetra izao dia mendrika anao izay vadiko sady ansolondray aman-dreniko. Marina ny teninao teo ry Arlala. Ary isaorako anao kanefa efa mba nidinao ve le resaka momba ny Rabenarivo e? Nanofy azy mihitsy manko alina ary voasaky tantaran'izany aminao. Zany ve? Fa nanofy azy ahoana ianao? Ny ray efitra fatoriana tao am-ponja hono izay. Ary noho ny sasaka ny alina dia niantso fonjeo tapika izy sady nitala hoe vonjeo ary tsinjo fa matin'ireto bibilava reto a. Nijery azy hony ary ndreto koa misy menarana marobe miolanolana mamatotra ny vatany. Mba hanezaky ny hamonjy azy hony kanefa tsy afanetsika ny vatako e. Ary tapaka tampoka teo le nofoko noho ny tomany ny andro kely zanatsika. Lalina indray izany nofinao izany a? Tsy resaka ny momba Andraliza. Fa Rabenarivo kosa rehefa mivoaka amin'ny fonja dia aleo raisina hipetraka ato amintsika ry Arlala. Efa hitako manenina mafy mantsy izy fony za teny am-ponja. Rehefa mamela azy a. Dia miaika ny fovolamenanao ary tsinjo ka. Mafidra amin'izao vaninandro izao ny ianao toa an'izany. Eny fa na dia ireo milaza azy ho tena kristianina azy. Mpiarefa ny marina ny gatsana izy dada no nipotra sy mandresaky. Ary na ianao koa zany manana fovolamena matoa ny soratanao tamiko ny lovanao rehetra. Olona nampikatranao sy nirainao tamin'ny lainga matevina natao ny Rabenarivo e. Kanefa irinao iara-mipetraka amintsika rehefa tafavoaka ny fonja. Oe, mba raisy kely aloha iandro kely fa hijery sakafosika any an-dakozia ka. Taja sahady feo ny zanak'tady.
avy aloha ty fanena nge mbola lasa nanao sakafo any an-dakozy mba aingana hoany ianao reny fanonana iandy kely aza manao taiza mila reny morotsiny fa mba hampangino izy tinonao nga misiko mangina kifo efa afo zoa neny ampinonao anjiry andy kely ny tata endry be moa zanako de totoa mamanotrony any totoa manomanotromo rehefa totsony dado misy mandodonany ao ambaravaranao zany tsiny zoe andeha hijery an'izany mihitsy aka andao loatra ka sinjery andy kely hijery an'izany olona mandonitony zany ay ve inspecteur manao any anao tompoko ary aza misalasala fa mandrosoa salama tsara sady androzy tokoa fa ato ihany ve aloha zay vadinao zay monsieur Tsinjo ty izy fa mipetrapetra aloha ianao mazotoerana ory mamany ando ahoany zay tonga ato inspecteur fa avy aloha ianao inspecteur hoe fa misy inona hony manahoana ianao ndre matoa inspecteur ka ina vaovao salama tsara ny tenako madame ary lala fa miala tsiny aminareo mivady aloha raha manelingely amin'izao ora fisakafoanana izao tsy zany manko fa misy vaovao tokoa mantsy ary nieritreritra fa amin'ny ora toy izao no samy atao trano nareo mivady fa vaovao maika benga zany inspecteur ary vaovao tsara sa ratsy amin'ny tony aloha ianao madama fa aza taitaitra toy io ka sao dia aka ny vadiko indray ianao matotonga aty tsy nivadinao rirany no atonavako ty fa nareo roa mihitsy fa naninony zay roa ny tonga akanay aty ianao inspecteur tsy akanareo zany ny antondiako ry izy mivady fa ny ampandreanareo fa maty anykeo marainy raha be narivo andray maty hoe papa inspecteur zany noho izy sary lanitro tena lalina zany marina ka eny rizy roa maty any afonjy raha be narivo ary araky ny filazan'ny dokotera mpizahany voafonja dia areti-po ny nahafaty azy natolotra ho anao teo ny fizarana faharoa tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe lainga matevina nosoratany Axel Nora Laoviny Daniel lay Rakoto Arsoa Axel miaraka amin'ny ora ary ny antsara Andriana Arsoa nandrindra ra teknika Rarivo Nana Tondoso Axel